Miarahaba antsika rehetra zay manaraka an'ity vidéo ty a, ho antsika rehetra zay any atokantrano any. Izaho zany ato trano dia miaina amin'ny lamozika moa zany mazava ho azy satria za mpanakanto. Androany za dia hiala mahazatra kely tsika amile kilalaka fa hanamboatra instrumental na afrobeat sady hamoron-kira ihany koa ho antsika. Ity vidéo ty zany dia natao ho antsika rehetrarehetra ka ndao tsika hiaraka hanala azy miaraka amin'ny Balinjaka eto androany. Ok. Ny logiciel ampiasaiko eto zany dia FL Studio. FL Studio zany ampiasaiko anamboarako an'ity instrumental ty. Ndao ary tsika. Zany hoe arahantsika avy hatrany zany ny batterie zany arahantsika zao aloha. Marina fa ty logiciel FL Studio ty dia mahavita zavatra tsara ary mahavita zavatra milay koa izy raha ohatra ka arakaraky ny hira zay ataonao. Hiditra amin'ny fond ndray tsika zao dia piste 3 hiditra amin'ny instrument manaraka FLK zay ny plugins ampiasaitsika eto. FLK zany zay ny plugins ampiasaitsika amin'ity feokira ty. Dia piste 4 zany hoe ny anaran'io timbre io Ogin Vib zay ny anaran'io timbre io. Zany ny feo zany hoe hiditra amin'ny piste 5 ndray tsika zao piste 5 zany hoe appel batterie zany hidira anatin'ny passagen'le hira zany dia tsy maintsy asina haingokaingony zany. Zay ny maha afrobeat azy mila hoe mba ampitovina zany hoe marina moa zany fa reo afrikana reo tena mpampiasa an'ity rythme ty fa mba nisy any akafiziko dia mba tsisy atao za atao trano dia mba mikapokapoka azy ndao ary tsika. Basse zay zany basse ampiasaitsika. Basse zany hoe fa plugins ao anatin'ny FL daholo zany ty fa tsisy hoe nampidirina na niinstallena. Basse zay zany anaran'ity basse ampiasaitsika ty. Zany hoe ny tena mampivoaka azy zany dia miditra ao amin'ny mixeur dia rehefa avy eo miditra amin'ny hoe boost basse dia eny samy manana ny teknikany moa zany fa zay zany niany mba fomba fiady kely ato. Piste 7 zay zany le break diranao anatin'ny hira zay. Mafy loatra le cymbale final somary ampidirintsika kely. Piste 8 kesy hidirana amin'ny passagen'hira ihany zany hoe misy zavatra maromaro miaraka ao
zay ihany koa chromo FX zay ny anaran'izay manome an'izay son zay. Ndao resetsika vazo amizay le izy ampiarahantsika aloha le instrument de asetsika vazo avy eo. Zany hoe instrument simple izy ty fa afaka ampidirantsika fianty instrumental ty de afaka tengenany, afaka sinihira le izy, tsisy problème fa tsy de rythme loatra izy ty fa zany hoe mba akafiziko le rythme de revena manjay eo e. Zay moa zany vidéo tsika androany manome zavatra tsara ho tsika foana zay tarika baranjaka na amin'ny rythme rehetrarehetra fa zay ndray moa zany dia ny kilalaka foana nahafantarany tarika baranjaka hatramizay ka hatramintsika miteny zao fa mba rythme ny akafiziko le afrobeat de zay tsisy atao za ato trano ato de mba ketriketrika kely manamboatra instrumental mba andanina fotoana sady miala voly no mampitombotra ekefa ihany koa sotra betsaka atsika zay miaraka ny vidéo. Merci.